Nisy fiantraikany goavana tao anatin'ny distriktan'ny Farafangana ny fandalovan'ilay rivo-tozatreza betsaka ny fahasimbana maro ireo fotodrafitrasa tsy maintsy arenina vokatry ny fandalovan'ity rivo-toza ity ny distriktan'ny Farafangana izay isan'ny nandalovan'ity rivo-toza ity misedra olana goavana amin'izao fotoana izao araka ny tatitra ny fikambanana hoentin'ny zanaky Farafangana rahantsika eto izao manaraka izao ny fanazava. Raha ny fahinonay azy araky ny vaovao izay ampitahin'ny namana dia mafy dia mafy noho izay siklôna nisy teo aloha izay ny fandalovan'ny Jeda satria ny lalana avy any raha jereko fotsiny amin'ny faritsy ny distriktin'ny Farafangana iny zany manomboka amin'iny miala kely ny distriktan'ny Vohipeno iny dia efa misy lalana tapaka dia eo akaiky ny pont-ny Tsararafa eo ihany koa zany efa tapaka koa ny lalana ka misy tsindraindray ny olona makalaka eo Tsararafa zany amin'ny renirano Manapatrana mandrapatonga aty Anosina koa aty Farafangana aty fa araka ny vaovao farany eninay vao maraina teo dia efa manomboka midina izany rano izany ka mety atahorana ve misy na mety hoe tsy fampitsakafo ao anatin'izay? Tsy salasalana raha ny fahitako azy satria mitoetrandro tahaka izao izao ny fanararaotan'ny tantsaha manao ny fambolena izay ataony lafiny rehetrarehetra na ny vary zany na ny voly avitra eny an-tanety ka ahina ny isian'ny mosary mafimafy kokoa noho ny teo aloha amin'ny titona ity raha tsy ohatra ka mandray ny andraikitry ny fitondram-panjakana